Ianareo miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ny émission face à face négocios larana faharoa androany ahafahana miona amin'ny tolotra. Iza moa tolotra? Tolotra. Rehefa miteny tolotra dia anarana anankitelo zay zaraina telo zay anarana zay. Ny anankiray toa, ny anankiray loha, ny anankiray hoe tra. Le toa moa dia tongotra miara-mamindra aminareo ireo, ny loha miara-mihevitra, ny tra dia tratra mitandrina. Tolotra dia pikabary. Pikabary ny anarako ho an'ireo tsy mahalala, mpanentana lanonana, mpivetry tononkalo. Mpanao antsikany ihany koa rehefa mahazo poti feo, tsy hoe ny andrarezina fa le mbola ohatratra ny atseo hoe ny poti feo dia ho antsika zany rehefa mitenitsika micro baffle zay fomba fitenitsika. Ny poti feo zany micro ho tazana iny le feo aloha, dia ny baffle ny atao hoe fanamafisam-peo. Fa indraindray afangarontsika hoe poti feo sy ny fanamafisam-peo. Fa le micro zany maka an'le feo atsika dia tonga ary amin'ny milina maromaro ary dia amafisiny avy any, dia iny zany atao hoe fanamafisam-peo. Zay le izy zay. Raha miara moa zany no tena lalanin'ny mpisehatry ny kanto ny anarana. Nanomboka tany amin'ny taona 2000 tany no nikabary, tany amin'ny taona 2015 tany dia nanomboka nampianatra kabary teny amin'ny avaradrano teny, tany amin'ny CG Akadikely, PP Akadikely, faritra avaradrano foana. Taty amin'ny taona 2014 nanokatra fampianarana voalohany taty an-drenivohitra taty 67 hektara moa zany no nampianatra. Ary mpikambana feno ao anivon'ny federasiona mpikanto ny teny soratra, ary anisan'ny namorona ny vondron'ny pikabary ankehitriny, izay ahitana fikambanana 9 mitambatra ao anatin'izany vondron'ny pikabary zany. Poeta ihany koa, mpanoratra ihany koa, dia misehatra ao anatin'ny zavakanto zany amin'ny resaka literatira rehetrarehetra zany, na ambavy io na antsoratra dia ao zany tsika ao anatin'izay tsika. Iza kokoa ny olona zany hoe nanome talenta na nahatonga ilay fitiavana ao amin'ny tolotra hoe rasa-mpanoratra? Ya, ny fianakaviana nisy ihany fa tsy dia fantatra be hoe tena hoe mpanoratra. Fa raha ataoko amin'ny indray miteny angamba dia zao hoe tonga mpanoratra tsy fidiny, tonga mpanoratra tsy ny hoe tonga ho azy. Ny antony iray voalohany, efa tamin'ny taloha mbola tany amin'ny sekoly tany Angarabola tany dia efa tia mampiadipiady rima kely tamin'izany dia manoranoratra teny. Taty aoriana rehefa tafahoana tamin'ny namana samy manoratra dia mifampidiradira asa soratra eny, dia lasa vao may nitombotombo fitiavana kely. Niditra tao anatin'ny sehatry ny skoto zany tao ny tena namolavolana ny soratra, ary tao no nahatonga ny tena lasa nianatra kabary, satria tsy nieritreritry nianatra kabary fa nampianarana famangina manjoa. Zay aloha ny tombohana voalohany indrindra. Rehefa nahay famangina manjoa io dia nanandrana namangy, ary rehefa namangy dia gaga fa le olona tao ary ny teny hoe ary nareo ohatra mahay miteny be zany, anganareo mahay mikabary sa hoe ahoana? Dia nanomboka teo ohatra nanaitra kely ny fo hoe za ve dia mahay miteny nefa ohatra zary zavatra natahotra ary nanao an'le izy teo, tsy tamin'ny foko akory ary nanaovako an'le izy teo. Le olona nefa ny teny hoe tena mahay miteny nareo. Dia zara raha nisy maty tao an-tanàna. Zara raha nisy maty. Ny anton'le zara raha misy maty tsy hoe fanozonana sanatria fa tamin'izany andro zany, tamin'ny mbola fahazazana, dia raha vao mahita ferapara fotsiny dia miantso namana, ndao mangy. Nefa anao fampiarana fotsiny tiana atao anatin'le izy hoe ahoana le izy, dia ndao rangahy ampiana. Nety zany le fotoana izay nampisehoana an'le ataontsika hoe fampiarana araka ny teny tolotra teo. Dia iny zany fotoana tsara indrindra aloha zany nanaovana le fampiarana. Le fampiarana aloha dia anisan'ny nahafinaritra satria lasa zatra niseho sehatra zany hoe tamin'ny voalohany zany nangovotra fa hoe aika izany mahay ihany zany. Tato aoriana zany le izy lasa fahazarana, dia nandeha ho azy fotsiny le izy hoe mety amintsika le izy, andao andalina. Dia niditra tao anatin'ny fikambanana avaradrano mikabary. Dia nisy ray aman-dreny be nandray tao nanoro nanolokolo tao anatin'ny sehatra io, dia mbola eto hatramin'izao. Kanto ny kabary, mampampifohy ery ny mihaino azy, indrindra rehefa tafita ny hafatra nampitainy mpitondra teny.
Lafatra loatra mantsy ireo angolam-peo ampiasainy amin'izany. Ny feo miakatra, midina, atonotony ny inona moa fa tsy hafa amin'irony feonono mitopatopa amoron-drano tony izay tsofin-drivotra malefaka. Ny haingo-teny tsara rafitra etsy andaniny mampiaiky ny saina mandinika ary toa mitondra tena any ankoatrany ho any. Ny filatro ireo kilalao-teny sy ny ohabolana, ny haiteny sy ireo amboaran-tononkalo kely mandravaka azy. Indrindra ihany koa ireo soatoavina amam-pahendrena fonosina. Rehare izany ka tsy azo atakalona soloina. Vakoka nentin-drazana ihany koa ka tsy ho amidy vola fa anitra itoeran'ny soatoavina ary izany no maha-malagasy ny malagasy. Nampiraisin'ny teny an-trano ny malagasy ary tsy mba voasaraka ny fomba amam-panao na dia samy manana ny mampiavaka kely azy aza ny isa-poko sy ny isa-paritra eo amin'ny fanatanterahana izany. Tsapa sy hita ary taratra hatrany fa misy ny iraisana sy ny itovizana amin'ny fanatanterahana azy. Raha toa indray-mandinika sy mijery izao ny fiainantsika malagasy dia azo ambara fa zohy kabary lalandava ny andavanandrom-piainana sy ny androm-pahavelomantsika manomboka eny amin'ny fahaterahana izany ka hatramin'ny andro hahafatesana. Eny fa na dia efa ho lasako vovoka aza dia tsy very asina trano kabary atao sy ny resaka ifamaliana homban'ny fomba sy ny fanao. Ny volofotsy anefa ho ny famantarana fa ny fanahy ny fahalehibiazana. Koa aleo mahita zandry ny fanahin-joko toy izay mahita zoko ny fanahin-jaza. Ny manan-joko mantsy hoy ny Ntaolo afaka holan-teny eo am-piresahana fa ny manan-jandry kosa afaka holanentana eo am-pitondrana. Misy tonihany avokoa ny zavatra-drehetra arak'izany na eo amin'ny atao na eo amin'ny fitondrana resaka sy ny fandraisana anjara fitenena na saingy mandroroko zandry ny zoko matetika noho ny fiambakavakana ankazary zandry mihoa-joko tsy fidiny toa lahataretra ireo zandry olona rehefa vory ny ambanilanitra. Ny rano anefa raha mbiatsiny tsy maintsy hisaraka ny ony, ny ratsakazo tsy maintsy hisaraka amin'ny fototra raha sendra voakapa. Tahaka izany ihany koa isika olombelona raha saradray aman-dreny tsy maintsy handray fitenenana. Koa manan-jara izay bandronye fa mivetiny mandeha an-danjana. Very fa na mbola velona toy ny valala voatango ireo zatra mialokaloka ambany aloko ny hazo midoroboka anka resy tondro-maso eo am-pitenenana ny andro tokony. Ary fanina ho anao indrindra ity boky izay nosoratan'i Ramiarifiny Tolotra ity satria dia tari-dalana eo am-pandaharan-teny sy fomba amam-panao ary ohatra velona azo ampiharina amin'ny fiainana andavanandro. Toy ny rano fanampin'andro ihany anefa hoy ny mpanoratra ny boky ka tsy ilana tambo fa fanampiam-bakoka sy soatoavina ka natao ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Manahoana ny hoe ny olona mety nisy nanan-kihana ve sa nisy namporisika le fiarahamonina zany tao anatin'le famoronana misy zavatra nanamarika an'izay ve? Ia, raha ny boky manokana aloha ny resahana dia ny tena marina tamin'ity boky ity tany amin'ny 10 taona lasa tany io zany efa tokony navoaka tamin'izany eo. Ny olona moa zany ny tena marina tao anaty teny aloha zany ny voalohany indrindrany. Rehefa mikabary eny ianao manao asa tononkalo eny manentana lanonana dia ny olona no mampirisika maninona ianao tsy manao boky. Dia tsy mbola nahaliana le izy manoratra boky ve moa tsy ho vita raha ho atao. Dia rehefa teny nandehandeha teny dia mamoaka boky ny namana dia miteny hoe nareo nge tokony manana boky tsara noho ny anay ary rehefa ataony hoe kaonty amin'ilay zavatra fa maninona ireny tsy manao. Dia misy antony manokana no nahatonga anahy tsy nanao boky. Ray voalohany dia matsapa zany fa tsy mbola ao amin'ilay taonako ilay hanao an'ilay boky tamin'izany. Fa aty aoriana zany efa nieritreritra hoe rehefa feno 20 taona ao anatina sehatra zay vao hanao an'ity boky ity satria ao anatin'ny famatorana tanteraka amin'izay. Raha zaza zany izy efa 20 taona fa mahery izy zany. Dia izay hoe ny zavatra izay tsaika efa azoko tao anatin'izay 20 taona izay andeha ho rafitry boky iray ndray andro any. Dia tonga ny fotoana moa zany ankehitriny dia foy ny atody. Izay angamba ny azo tenena azy. Meko tantara kely n'ity boky ity fa nandalo seja be io boky io. Zao zany ny tantaran'io boky io. Nitady boky anankiray. Aiza no ahitako boky misy haiteny? Aiza no ahitako boky misy kabary? Aiza no ahitako boky misy fanazavana ohabolana? Aiza no ahitako boky ahitako kabary feno?
Zany ahitako tantara sy fomba amam-panao zay zany le tao anatin'ny saiko taloha zay. Nitady an'io boky io fa ny tantara sy fomba boky anankiray fotsiny ty, ny kabary de ity. Tsy misy ray zany ireo boky ireo fa alaina amin'ny mpanoratra maro samihafa. Dia noho izay antony zay, hoy zay hoe ndray androany rehefa hanoratra boky atambatra ireo zavatra ireo satria zany no mba zavatra sao de mba misy mitovy hetaheta aminahy any ambadibadika any, de andeha atambatra ireo zavatra rehetrarehetra tsy ampy taloha ireo. Nandalo ny fanoratana an'io voalohany, vita ny boky. Natao tao anatina solotsaina anankiray. De rehefa iravo izay mirahalahy nisy fotoana, raisiko ohatrany ty boky ty nge zany io sary io de misokatra moa iny solotsaina iny zany le entina iny, de adiny teto le flasy. Nakatona le izy, vaky ilay solotsaina. Very aloha zany aloha le boky. Nefa io tsisy hoe nitahirizina anahy navoaka. De niverina nanoratra fandroana indray ndao rangahy. Aleo indray hanoratra fandroana. De tsy natao tao anatin'ilay satria simba le solotsaina tamin'izay, de nataoko tao anaty telefaonina indray, manana spark anankiray zay de ny fanaovako an'io. Rehefa ela very indray io telefaonina io. Ahoana re zany no ataoko amin'ity, de nanomboka nandray penina amin'izay aloha soratako amin'ny taratasy amin'izay ty, de zay vao andika an'io, de zay vao nahatonga an'io boky io tonga ohatr'izao. Zany hoe efa nisy hevitra maromaro niova io koa ihany koa teny an-dalana satria zao vita le androany de mamaky ianao de ahitsy indray ty ohatrany tsy afa-po amin'ity nandritra ny 5 taona teo zany zay tsy afa-po zay, de miova de miova de farany izy io zany izy aloha farany hatreto aloha zany. Zay zao zay boky. Efa tsara be aloha ny paozin'ny tolotra, tena arabaina aloha fa nivita zavatra tsara aloha. Anisan'ny ho resantsika misimisy kokoa ty rehefa avy eo fa iresaka kely tsika mikasika ny tolotra. Raha za zany zao mangataka aminao hoe anaovy demo kely tolotra hoe inona demo kely ataontsika fotsiny ho an'ny mpanaraka ny pejy hoe afaka manao an'izay reto tolotra. Azo atao zay fa miankina amin'ilay hoe inona lay ho atao satria malalaka be raha ny tontolon'ny kanto ny resantsika. Hatranao no misafidy azy. Na raha ohatra ka zany ataovy resaka toaka aza jerena. Azo atao hoe azo atao. Ama fanabeazana sy kolotsaina anazy aloha tsy ataontsika toky. Ataontsika inona indray re? Apitako anaty afatra tononkalo angamba ny afatra. Mety. Afatra anankiray. Dia tononkalo mitondra ny lohateny hoe reo vadiko roa. Zay no ataoko eto. Reo vadiny roa. Reo vadiko roa Zay hoe vadiko roa. Ya, ny fiainako de hafa kely. Tsy mba mitovy amin'ny hafa. Ny vadiko roa fa tsy telo samy tiako ary tanako mafy. Le vadiko ray voalohany de le tena nambago mifoko. Fa le ray kosa ataoko mpanohana ary tena hitopotopoko. Ny etsy andaniny mikarakara, ny etsy avela ny karakaraiko. Mifamengoka de tena tsara, izy ireo mipamelona ny aiko. Raha mandao any ray amindreo mahantra sady sahirana. Ny fiainako mpangarateo ataoko diarana mandeha ilana. Ianao io zao mitsara vetrany fa hoe ny tenako de mampirafy. Nefa ianao koa mba toraka izany tsy lainga mba marina mafy. Ho azavaiko ny anton'izany mba tsy ho teny mandratra ny fo fa mivadiko tokana ihany fa ny asa le vady faharoa. De anaiky amin'izay ary ianao hoe mba mampirafy ihany koa ny afatra ataoko aminao atao ary le vady roa le vady sy le teny anketo ange le asa sy le ankiray fa tsy le ray arak'izay asa soratra nisoratako tamin'ny taona 14 zay asa soratra anankiray zay. Tena mahafinaritra zany tolotra. Kabary na ohatr'izany iza ny tena hiaraka aminao en duo? Amin'ny ankapobeny tsy de mifantana sy mifidy anisany mahafinaritra anahy ohatra zao mikabary amin'ny Dimbondray Basile. Mahafinaritra anahy satria izy mipetraka ray aman-dreny nefa izy manana kanto ihany koa afaka midina amin'ny fiainana hoe zava-misy amin'izao mihitsy. Raha resaka koa ohatra hoe Radorvelo, mahafinaritra mihaona kabary ny Radorvelo, mahafinaritra mihaona Andry Ertina, mahafinaritra zany ireo namany efa sangasangany rehetrarehetra ireo fa tiako koa nefa ny mihaona amin'ny zandry kely, tena hoe mbola zandry kely mihitsy izy, manana kanto izy de ianao zany ao anatin'ilay sehatra izay ihaonana aminazy sady mamolavola kely anazy ihany ianao anatin'iny tsy manebaka fa lasa mitary-dalana ianao anatin'ilay izy satria fantatra hoe olona tokony ataosika izy ao anatin'ilay sehatra. Ankoatran'ilay hoe manao tsinjery fotsiny sy le hoe tsy fantany akory ny teneniny sy ny zavatra avoaka amin'ny vavany. Honao tolotra hoe ao anatin'ilay fikabariana ve ohatra ny hira, raha hira zao no ataontsika de ohatra hoe rehefa mihiry Loïc de hoe Loïc zany mihiry zany
rehefa mihira ny mpanakanto hafa dia mpanakanto hafa mihira zany. Misy karazana style ihany koa izy io mampiavaka na mpikabary sy mpanao asa takanareo. Ya, samy manana ny anitra ho azy izy ny fitenenana. Misy mpikabary ohatra rehefa mikabary izy dia aiteny ranoray mihitsy no lalaoviny ao anatin'ny kabary zay lalaoviny. Ohatra zao ny avaradrano kabary manana an'izay riba mampiavaka anazy zay. Raha miresaka ianao zao ohatra hoe olona anankiray raha fikambanana zao ny resahana, ohatra ny mpikalo ny resahanao dia resaka miady rima ihany koa dia anisany mampiavaka anazy ao anatin'izay hoe ohatra izany. Raha ohatra ny tenako manokana zao ny zavatra maharesy lahatra anao anaty kabary zany amin'ny ankapobeny aloha dia sady manentana ao anaty kabary no mampita an'ilay sotoavana. Fa ny zavatra ataoko rehetrarehetra nefa misy sary daholo ao anatin'ilay izy. Ino moa zany efa hatramin'ny taloha nefa manao an'iny hoe soratra misy sary. Dia ianao zany rehefa miresaka ny soratra misy sary io ianao na mikipy aza ny olona dia fantany hoe inona zany zavatra teneninao zany. Na mihaino fotsiny azy izy na mandalo ao dia iny zany anisany anankiray mampiavaka fotsiny iny hoe ny asa soratra raha miary soratra misy sary foana no mipetraka ao. Mazava izay. Fetsonomana izany dia volana tanin'olona nery lahy mirampijery ka maravo fitositosy mpifankatia mahalatsa tsentony maharery trotro rivotra rivariva nyery roy ny feo miara rehetra ny taralila arahla makony ranomasina ka tsontsa dia tsontsa ny lavikavana irony tanora miriaria mifampisakambina atao tsy hisaraka miantsany atema amin'ny fifankatiavana ka mampanjo rehetra ny saratiana izany dia volana tanin'olona nery roy mazava ihany fa somamila mangolongolo ny fanasaina ka sary sorena ny fovahiny ry tendrombohatra varatriny fandriny zavona foaramorona no ataoko fitazana raha manembona fa manakona miendrika lailalaiko eny ry vorona izay mandalo iotrano hoany ka mba hafarako mba lazalazao amin'ny anila fa milalao sento ty saraka azy ka bitsopitsio amin'ny any ambarambarao azy indrindra fa izany dia volana tanin'olona nefa sary manembona raha tsy eo anilany endentranainy. Raha ny boky aloha zany dia ity atanako ity ilay boky ity. Ito izy ito misy saroka eto dia misy soratra hoe arofanina. Ilay arofanina, ny dikan'ny arofanina moa zany dia lavarangana. Zany hoe lavarangana zany eo. Ity boky ity zany raisina tahaka ny lavarangana ity. Raha olona mora fanina zany ianao ka tsisy arofanina dia mianjery ianao. Ohatra izay koa tsika rehefa ao anatina fitenenana. Raha fa tsisy zavatra ao anatin'ny saintsika na hivavantsika misokatra io aza dia mahabadenina anao io ka na ianao ary lasa nienatsolona latraka hatramin'izay tsy latraka azy izy ny fitenenana izay ao anatin'izay na mivavanao ohatra ny misy lakôly io. Ity zany arofanina ity boky ity. Anampiana ny olona rehetrarehetra izay matsapatena fa somary votsavotra amin'ny fandaharana. Raha izay misy hoe fomba mampanao io zany, fomba mampanao malagasy dia ny fomba mampanao malagasy ny anisan'ny voizina ao anatin'ity boky ity. Anisan'izany ao anatin'ny kabary. Ao anatin'ny fikambanana telonrefy moa ny tena dia izay no mahatonga soriseto hoe telonrefy dia ho hazavazavay kely momba boky. Ity boky ity dia 820 takilany ao anatin'ity boky ity. Ny zavatra hita ao anatin'izay dia fiainana zanak'olombelona. Tamin'ny voalohany ity boky ity naika ataoko hoe zotram-piainana ny anarany. Saingy taty aoriana izy rehefa mifandinika izay mivady tao hoe ahoatra ny ahoana ny atao dia azo atao an'izany fa mba ataovy anarana hafa. Dia inona zany no anarana atao ao dia andao ary ataoko arofanina za moa ny teny arofanina dia efa ahoana. Ity zany mba ataontsika torolalana ity. Inona avy ny zavatra hita ao anatin'ity boky ity? Ny fiainana zanak'olombelona dia iaraha-kabary lalandava foana mandra-pikipony masina. Tsisy fiainan'ny malagasy tsisy kabary zany mandra-pikipony masina. Ohatra zany raha atao anatin'ny boky hitantsika ao zany vao misokatra ny boky ao dia ny lohahevitra lehibe voalohany indrindrany ao dia ny fahaterahana zany ny voalohany indrindrany ao. Ao anatin'io zany aorian'ny teny fanoloranao dia teraka ny olona, tera-bao zany ianao.
rehefa tera-bao ianao atao ambadika kely ato zay ny tera-bao dia misy fombafomba ataon'ny malagasy rehefa tera-bao ianao ary misy kabary tsy maintsy atao indray ao hifampirariana soa ao anatin'iny. Fa ao anatin'izay eloavana fanazavana tantara sy fomba aloha izany, inona ny atao hoe tantara, inona ny atao hoe fomba, inona ny atao hoe fanao. Dia izany rehetrarehetra izany mantsy mandeha foana mianatra tantara sy fomba, manao tantara sy fomba. Fa inona moa ilay hoe tantara sy fomba? Dia azavaina mihitsy ny fomba dia fifanekena, fifanarahana izay nataon'ny olona anankiray foko, ray fiaviana, ray firazanana mba hikatrahana vokatsoa, hitahirizana ny fahendrena sy ny soatoavina, hitoeran'ny asam-panajana, izany rehetrarehetra izany ny atao hoe fomba. Dia azavaina aloha izany ny fomba ny fanao. Dia misy fomba izany rehefa teraka, fomba fatao mandeha ny alafana, misy ny fanao izany ao anatin'izay, dia misy ny famangina ao anatin'iny tera-bao, dia misy kabary ao, dia satiana izay. Afaka 3 volana eo ny zaza, dia misy fombafomba atao indray ataony ala-volon-jaza. Inona indray nataon'ny malagasy, inona ny fomba ataon'ny malagasy rehefa manao ala-volon-jaza? Inona ny fitaovana ilainy? Natao inona ny saondro? Natao inona ny tantely? Natao inona izany ireny zavatra rehetrarehetra? Natao inona ny trafikeny? Misy fomba fanao izany ao dia azavaina. Aorianan'izay rehefa vita ny ala-volon-jaza dia natao famorana. Inona indray nataon'ny malagasy rehefa hanao famorana? Ny didy-boatra. Dia misy fomba sy fanao indray ao, nalaina ny akondro, nalaina ny tahakan'izao, inona ny dikan'ireny zavatra ireny, dia misy kabary atao ao. Rehefa vita indray izay dia mandalo fampianarana ny ankizy, ny tolona mpianatra. Ahoana ny atao hoe sekoly amorom-patana? Raha sokajy zaza ny ampianarana, sokajy ankizy, inona ny nataony? Fanalamana vava, akanonona, izany no natao tao, sahaza anazy dia misy ohatra ao. Atao anatin'ny boky misy an'izay. Izy hoe mahakasika ny fahasamihafana rehetra Madagasikara, Izay indrindra malagasy rehetra, ohatra hoe avy any Toliara, avy any Majunga, avy any Antananarivo, avy any Tamatavy, avy any Morondava, avy any Mananjary. Saingy sa misy hoe zavatra natao anankiray zany mba ahafahana atsika hoe fanarahana zany. Izay boky no resanao zay dia mbola ho avy zay fa ato anatin'ity boky ity kosa nefany misy fampitahana ny amin'ny fomba isa-paritra. Izany hoe tsy dia ny valam-parana loatra ilay hoe raha amin'ny fomba anina izy ohatr'izao, raha amin'ny fomba anina izy ohatr'izao, fa tsy ohatra misy fanambadiana tsy mety ato. Dia manazava ao anatin'ity misy ny atao hoe moletsy, misy ny atao hoe volan-karina, inona ny atao hoe valizy mena, misy fanazavana an'izay ato ao anatin'ilay fomba sy fanao izay. Dia amin'ny ampahany fa tsy izy rehetrarehetra, tsy no manontolo izany. Dia teo amin'ny fanabeazana antsika ilay faha-efatra angamba ny lohateny lehibe faha-efatra ao izay dia izay ny sokajy ankizy. Rehefa tanora izy nampianarina ohabolana, nampianarina ny haiteny, inona ny haiteny, inona ny ohabolana. Izany hoe ity boky ity zany sady misy fanazavana no misy fampianarana. Izany hoe raha olona mpampianatra izany mampiasa an'ity boky ity dia mijery ato izy inona ny atao hoe ohabolana. Ny atao hoe ohabolana dia teny anankiroa ohatra sy volana. Inona ny atao hoe ohatra? Sarisary ao an-tsaina. Inona ny atao hoe volana? Teny. Sarisary ao an-tsaina navoaka ao anatin'ny teny izany ny atao hoe ohabolana, izay nentina nampitan-kafatra, nentina nandatsana, nentina be dia be izany. Dia misy karazany ao. Ohatr'izay koa inona ny atao hoe teny? Dia misy fanazavana an'izay indray ao anatin'izay. Rehefa vita ny fanabeazana izay, ny lehibe indray kosa dia efa niditra tanatin'ny sehatry ny kabary. Inona ny atao hoe kabary? Avy aiza ny kabary? Atao inona ny kabary? Inona ny ilaina ny kabary? Dia misy fanazavana an'izay indray ao. Dia rehefa vita ny fanabeazan'ny tolo, izay ilay atao hoe izay ilay lohateny lehibe izay hoe fanabeazan'ny tolo. Vita izay fa lehibe ireo dia nanambady. Manomboka eo amin'ny fanambadiana indray ireo dia kabary am-panambadiana indray izany ny resaka eo mandra-pahatonga any amin'ny kaominina. Vita ny soratra dia kabary feno mihitsy ny ao. Tonga dia kabary feno ato anatin'ny boky tonga dia feno. Rehefa vita ny eny amin'ny kaominina dia nanamboatra trano iray ireo satria mitokan-trano. Ahoana indray ny fomba fanaova malagasy ny tranony? Inona ny anaran'ny zoro avato? Iza ny avato? Inona ny ato? Aiza ny fitoerany inona dia maninona ao anatin'ny tokantranony malagasy io? Inona ny orim-bitana hoentin'ny avato? Inona ny avato? Dia misy fanazavana izay indray momba ny trano malagasy. Rehefa vita ny tranon'ireo dia maty ireo. Rehefa maty indray ireo dia manomboka indray ny famangina manjoa hatrany amin'ny fandefena. Tsy maintsy maty na tiana na tsy tiana. Izay indrindra ilay izy. Dia manomboka amin'ny famangina manjoa ilay fisaorana ilay amin'ny alina iny, ilay atao hoe rasa-volana, ilay manainga razana maraina iny, ny any am-piangonana, mandeha makany amin'ny fasana tsara levenana. Vita ny fandevenana izany momba ny fahoriana izany izay kabary an-karatsiana fenony ao anatin'ny boky. Rehefa vita izay dia misy fomba malagasy afaka 3 taona, 5 taona dia ny famadihana izay.
dia mifamadihana-draza, inona indray ny atao hoe famadihana, inona ny anton'ny famadihana, ohatry ny ahoana ny kabary famadihana, dia ao anatin'izay ny fanazavana ny famadihana. Rehefa vita ny famadihana izany dia vita eo ny adidy ny velona, tapitra ny boky. Izay ity boky anankiray ity, zotram-piainana izy izany ary fanina ny anaran'ity boky ity. Tena mahaliana tanteraka mihitsy izany tolotra, tena tombo be dia be ho antsika izay manaraka fandarana miaraka amin'ny tolotra androany, satria be dia be zavatra mety tsy fantatritsika nampametram-panontaniana fa voavalin'ity boky ity avokoa izany izay zavatra izay. Manino ity no tsy maintsy tsara kokoa raha manana an'ity ny olona. Amin'ny maha-kolontsaina ny soatoavina anazy dia ny tena marina dia izao hoe zavariana ny hafa. Fa raha tsy miteny kolontsaina mamalagasy tsika, tsy mipetraka ny mamalagasy. Ary io fametrahana ny mamalagasy io dia ny fiverenana ny fotony mihitsy aloha ny tena zava-dehibe indrindra. Izany hoe mahafantatra hoe iza ireo razana ny andohantsika ireo, inona ny fomba mampanao antsika malagasy, iza tena iza ny malagasy ary ahoana ny tena malagasy. Indraindray mantsy isika rehefa sondrinan'ny ohatra hoe asa sy ny zavatra atao izany dia efa tsy dia rarahintsika intsony, ataovitaovy fotsiny rehefa fomba izany nefa ny hafa tadidia tsara fa ny firenena hafa tena mametraka ny kolontsaina io, tena ho zava-dehibe sarobidy ary tena andrianina io ka tena mahasarotiny azy. Isika malagasy izany raha ohatra hoe ny fomba malagasy, ny vakoka nentin-drazana izany no hoe ataontsika mba maso tsy hita ohatry ny orona, ireo tsy tazana tahaka ny sofina dia hoe io moa ilay tonga ilay valanana amboy ny tompony ara-moa tsy tiako. Aiza moa izany tsika no ao anatin'izay tsy ho simba ny anatin'ny kolontsaina satria nanana ny fahendrena ny Ntaolo tadidia tsara fa tsy nianatra ny Ntaolo, tsy nakeny any oniversite, tsy teny Ankatso fa teo amorom-patana no nampianatra taloha. Tao tsofina fotsiny natao nefa dia tena nanatraina ny Ntaolo ary ny zavatra nataon'ny Ntaolo dia tsy mba zavazava-poana. Dia manentana izany atsika hiverina Andorana ary anisan'ny mahatonga manentana antsika. Andrifa tsy tia boky ity ihany fa rehefa boky malagasy na ny boky resaka amin'ny kolontsaina dia tsarantsika manana. Ny antony ohatra mandeha mamangy fa tena mindran'ny olona anie tsika nefa tsika malagasy, hiteny malagasy. Mba indao angamba nareo mba miteny kely fa mangy izay mivady Izany hoe isan-tokantrano izany tokony mba manana hoe raha tsy manana olona izy mba manana boky izy mampianatra anazy hoe andao mba jerevy rangady, andao mba hitsika mihitsy ny joro amin'ny alalany mahitsika tsika. Satria fomban-drazana ny ataontsika eo, misy zavatra atao kely dia mindran'ny olona foana isaka mimetra. Ndao atovy indray aloha taonitao aloha fa taonitao no mahay an'io. Fa maninona moa ianao tsy hoe afaka mahay fa taonitao antsoina vao hanao zavatra ianao. Indrindrandrindra ianao manana ankohonana dia manentana izany fanentanana ihany izay anazy izany ho an'ny rehetrarehetra izay. Tsara be izany zara resan'ny tolotra izany satria izany ity izany manampy be dia be aminao, inona ny zavatra resahana izany rehefa ohatra ka tonga amin'izay fotoana izay ianao dia za manokana anisan'ny liana be amin'ilay zavatra ataon'ny tolotra. Aizavy no ahitantsika an'ity boky ity izany indray misy olona te hanjifa ny boky soratanao. Ya, voalohany indrindrany ny boky misy paziko Facebook eo aloha dia misy compteko Facebook Ramiary Fenitolotra. Ao ianao izany raha vao manoratra hoe Ramiary Fenitolotra dia afaka ao ianao dia efa manjifa dia misy manatitra any aminao any. Aterinay any an-trano ny boky io hoe manjifa ianao amin'ny vidiny 400 ariary izany monja io boky mitahiry fahendrena soatoavina be io. Raha ny tena marina tsy tokony izay izany ny sarany ao anatin'io fa natao takatry ny rehetrarehetra izay ny ao anatin'io. Dia ao ny compteko Facebook Ramiary Fenitolotra, misy un izy ao dia misy Ramiary Fenitolotra dia izy samy izy daholo rehefa feno ilay un dia tsy te hanala ao anatin'ilay anankiray dia nasiko teo fotsiny ilay izy izany hoe samy izaho ihany izany saroko daholo ny hitanareo ao anatin'izay. Raha izay misy laharana findaiko ihany koa afaka antsoina mivantana izay hotononiko eto 034 35 383 00, averiko 034 35 383 00. Miantso ana mivantana ianao dia afaka mahazo an'io boky io. Navoaka tao anatin'ny fikambanana izy aloha tamin'ny voalohan'ny volana Jona fa mivoaka eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera kosa izy amin'ny zoma izao fa 1 ny volana Jona ao amin'ny efitra ny Doxa manomboka amin'ny 2 ora
ka hatramin'ny 4 moa zany momba ny famelabelarana an'ity boky ity zany eo anivon'ny ministera zany dia ao amin'ny tranombokim-pirenena moa zany eo akaikin'ny radio-pirenena eo misy an'izay tranombokim-pirenena zay ho anareo izay liana entanareo avy eo fa tsy ity boky ity ihany koa no iseho ao fa misy boky zay soratana mpanoratra namana anankitelo zay miaraka ao zay manao an'io anatson'ny ministera anao ny zavatra io dia entanina isika. Farany aty misy fanentanana anankiray ho anao ihany koa izay liana amin'ny resaka seho an-tsehatra. Resaka seho an-tsehatra sy fampirantiana sy famelabelarana dia isy amin'ny lahady 17 volana Jona ho avy izao ao 67 hektara ao amin'ny point vital zany io ny atao, zany hoe raha eo amin'ny rond-point Vatobe ianao zany no tonga dia misy lalana makany Andotam-penaka iny tsy makany, misy lalana Verina ny 67 tsy makany, misy lalana makany Ankadikely tsy makany, fa le lalana ohatriny makany amin'ny arret 30 iny zany eo aloha kely misy ohatry hoe point vital dia misy famelabelaran-kevitra ao. Misy mpandihy izay nafarana manokana naingo ny sehatra ao ny fanindihy zany izay anafana an'io hetsika io misy mpitendry valio ny valia mada ihany koa ny androtsika an'io hetsika io ary misy ny mpiantso tonkalon'ny ekipa telon'ny refim-kabary izay mandravaka ny hetsika. Ny famelabelarana izay andeha dia ny tenako raha miary fiantolotra no mitondra ny fizarana faharoa izay ilazako sy hitondrako fampianarana momba ny fanentanana lanonana na ny mariazy na andanonana tsotra raha lanonana rehetra. Ny voalohany dia Dimbindray Vasile indray no mitondra an'izay na ny filohan'ny avaradrano kabary izay amelabelatra momba ny kabary sy ny tontolony rehetrarehetra zany anentanana. Ray alina ariary no fandraisana anjara amin'io hetsika izay nataona io dia ho anao izay afaka miantso an'ilay laharana ny teneniko teo ianao na tonga dia eny toerana eny ianao no mitondra an'izay fotsiny dia mitondra ny fandraisana anjara afaka miditra ianao anatin'izay mba miaraka mianko anatin'ny kantotsika amin'izay fotoana izay fankahitana sy tsy mifampikopa-tany ohatrohatrao fa mifanita vatana dia mankasitraka antsika rehetra tomboka. Zaho manokana anisan'ny malagasy ity zavatra vokarin'ny malagasy tahaka ny tenako zao dia mampisika antsika mianakavy rehefa misy olona malagasy manao zavatra entina mpandrosoana ny ao amin'ny firenena anankiray na resaka ara-mozika na resaka ara-tsoratra na resaka sy fomba anehoany zany ka mety hoe ahafahany manampy an'ny mpiray-tanindrazana dia mila tohanana amin'ny zavatra tahaka izany. Conseil avy any aminao raha misy an'ilay olona ireny be dia be manko ny loatra zany hoe efa lehibe izy fa asianao kabary izy fa tena izy indray no mianjera aloha fotoana zany hoe vao tonga zany izy dia tsy vonona ny kabary mihitsy izy dia tonga amin'ilay teninao teo hoe avy aloha aty kabary kely aloha avy aty. Inona zany conseil afaka amenao andreny olona ireny maromaro mifantatro fa maromaro koa no olona tena hoe mahasamby tena amin'izay fotoana rehetra resahana fa misy zany izay hoe inona ny fanampiana azo tantaraina zany na azo aroso an'ny mpanaraka antsika. Ya, voalohany indrindrany dia misy ny zavatra hay ho azy dia misy nefa ny zavatra tsy maintsy ianarana. Misy 3 karazana mpikabary ny olona mpikabary anankitelo ny karazany. Ray voalohany ny olona nan-dova, zany hoe efa ray aman-drenin'ireo razamben'ireo fa mpikabary foana dia izy mianakavy zany lasa mahay ho azy an'ilay kabary. Ray faharoa misy olona anankiray izay zatra mitarika vondrona anankiray izay na ekipa ohatra dia raha prezy foana no miteny, le filoha foana no miteny dia lasa mahay miteny ho azy eo fotsiny olona eo dia lasa mahay izy. Ny fahatelo dia mianatra any an-dakilasy mihitsy. Dia izaho zao anisan'ilay manentana antsika izay somary votravotra mampianatra kabary rehefa lahady izay afaka mifampiantso indray koa tsika eny 67 eny izay mampianatra na any an-trano amin'ny andavanandro dia afaka miantso anahy ianao dia arindrantsika fandaharam-potoana hitantsika hoe ohatry ny ahoana ny anaovana an'izay. Ny fomba fianarana kabary dia izao io tsy mifidy taona, tsy mifidy hoe efa antitra be, tsy mifidy hoe ohatry ny ahoana fa ny tsirairay dia samy manana ny fomba fampianarana ny tsirairay avy araka ny sarangan-taonany zany io. Dia raha mbola lehibe ianao ka te hianatra kabary dia vavolombelona no miteny fa ny mpianatra kabary ampianariko kabary amin'izao dia misy efa mihoatra ny taonany dadanay nefa izy mbola mianatra ary tena maro ny olon-dehibe no mianatra ao. Ary ny mahagaga amin'izao ihany koa dia ny olon-dehibe efa lasa miverina liana mianatra kabary. Indrindrandrindra moa ny tanora etsy an-daniny dia ireny efa eo foana ireny fa ny ray aman-dreny zany izao efa manomboka liana ao anatin'ilay sehatry ny hoe fandraisana fitenenana. Mahafinaritra zany ny fiverenana anatin'ilay kolontsaina zany dia isaorana ihany koa ireo namana rehetrarehetra izay manam-paniriana hanoratra
mampianatra kabary, mivohy ny sehatry ny kanto, dia mirary soa trano antsika rehetra dia asan-drato fa antsika eo e. Izay angambany azo tenenina. Feno dia feno izay zara resahan'ny tolotra izay dia manentana antsika hatrany anohana ny asa tanana sy ny asa vitantsika malagasy rehetrarehetra. Misaotra anao ihany koa naharitra ny heno ny fandarana fasafasy négociance hatramin'ny farany tolotra moa izany novahintsika androany dia amin'ny manaraka indray tsika mihoana. Veloma daholo. Vavay tompoko, salama tompoko.